Manolotra ny arahaba ho anao mpanaraka izao fandaharana izao indray any tokantrano amin'ity maraina ity. Alohan'ny hidirantsika eo amin'ny mofinaina dia araka hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay any an-danitro, manolotra anao ny idera ny haja ary ny voninahitra izay satria efa anao izany sady mendrika ho anao. Mankasitraka noho ireo fitantanana mahasoa izay nataonao anay. Misaotra fa mbola nomenao tombonandro izay ka mbola afaka mianatra ny teninao indray amin'izao maraina izao. Mahatsapa nefa izay fa nanao ny tsy mety teo anatrehanao. Koa mangataka indrindra Andriamanitra mba hamelanao ny fahotanay rehetra, hanadiovanao anay tanteraka. Ka ny rahasoa izay nalatsaka Jesosy ho anay teo Kalvariny dia mba hanadio anay. Mangataka anao mba hampitoetra ny fananao masina, hanazava ny sainay sy ny fonay mba hidiran'ny teninao. Mba tsy ho fahazarana na ho fianarana fotsiny ane, fa mba ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay, hanovanay ny fomba famindranay ary indrindra hanatsaranay ny fifandraisanay aminao. Tononona sy angatana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Sakaiza mahatoky. Liko atoko 7:17. Andriamanitro amin-drafo amiko mpanota. Mifony fieritreretan'ny fanahy maro misavorovoro, mijaly noho ny aretina rabatana vokatry ny fandikan-dalàna mitoy, ka miantso hoe Tompo mamin-drafo amiko mpanota, ataovo zanakao aho. Amin'izay ny mpitandrina matanjaka amin'ny finoana dia tokony ho vonona ny hanambara amin'izay mijaly fa misy fanantenana ho an'ny bebaka, fa misy fanafana sy fiadanana ho an'izay rehetra maniry ampina ho raisina ao amin'i Jesosy. Izay mitondra ny filazantsara, ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana toy izany ho an'ny fanahy izay mila afa-panantenana dia mpitondra teny ilaina foniaina ho an'ny olombelona. Eo ampanaovany teny mitondra fanampiana sy eo ampivavahany ho an'ilay marary eo ampandrinany dia manao ny fangatana amin'ny rainy Jesosy. Amin'ny fanandramana ataony dia tokony ho takatry ny mpitandrina fa mitondra fahasalamana sy fiadanana ary fifaliana feno ny hery mampitony ny fahasoavan'i Kristy. Tokony ho fantany i Kristy amin'ny maha-ilay any manasa ny sasatra sy ny mavesa-drentana anatona azy mba hahita fitsarana. Aoka tsy ho adononina oviana oviana fa fanatrehan'Andriamanitra be fitiavana dia eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra voatendry zara fitahiana ara-panahy. Hanatanjaka ny finoany sy hanome hery ny fangatany ny fahatsiarovana izany. Avy eo dia afaka mizara ny herin'ny fahamarinan'Andriamanitra mitondra fahasitranana izy ho an'ireo izay mitady ny fanampiana. Azony ataony miresaka momba ireo asa fanasitranana nataon'i Kristy sy mitarika ny sainy marary eo aminy, ilay mpitsabo lehibe izay fahazavana sy fiainana ary koa faherezana sy fiadanana. Azony ataony mampahery azy ireo mba tsy ho kivy, fa tia azy ireo ny mpamonjy, ka raha mametraka ny momba azy eo an-tanana izy ireo dia handray ny fitiavany, ny fahasoavany ary ny hery miaro. Aoka izy hampirisika azy ireo hiantetra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra satria izy izay manome ireo teny fikasana ireo no sakaizantsika tsara indrindra sy mahatoky. Eo ampiezana amin'ny taona ny saina ho any an-danitra izy dia ho hitany fa hitondra fitsaharana sy fitoniana ho an'ny marary
ny fisaintsainana ny fangorana mamin'ilay mahay manositra mpanisama manasitrana. Amen. Tompo Andriamanitra io, misaotra no zany afa-panantenana izay nomenao anay zany, izay mamela ato anatinay indray fa ianao no ilay mpanasitrana lehibe. Ka ninonino na aretina mahazo anay, na aretina ara-panahy zany, na aretina ara-novo, dia ianao no afaka manasitrana anay, afaka manafaka anay amin'izany. Ampio izay mba hatsiaro mandrakariva izany teny fikasana izay nataonao taminay izany. Ka ahafanay ihany koa mampahery ireo hafa izay mety ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fahasalamana. Tianay ihany koa mametraka eo am-pelantananao ny tontolo andro izay hodiavinay androany. Aoka mba ho feno ny fitahianao sy ny fahasoavanao anay izay ataonay rehetra. Tonoina sy angatananao ny amin'ny anaranao Jesosy reriany izany vavaka izany. Amen. Savior.